taranja tsy dia resahana firy eto amin'ny fandarana mahery ny tirline baton fantatrary zao fa efa mahazo vahana tanteraka eto amintsika nefa ity taranja ity na dia tsy dia enoeno firy ary hoe misy eto amintsika ve zany tirline baton zany nisy ny fivoahan'ireo mpiangaly ity taranja ity tatsy Afrika Atsimo ary fiarovana ny vonina pirenena amin'izany taranja izany ny fanadidina no afaka hanazava amintsika inona marina moa ny tirline baton inona no nataony tany Afrika Atsimo tamin'ity fifaninanana retoviny ity. Vohitra tao zany dia nampidirana ny tirline baton malagasy ao anatin'ny tirline iraisam-pirenena. Zany hoe ny vohitra tao zany dia izy fifanankalozana karazana compétition izay ho atao tsikelikely zany hoe avy aty amin'ny Océan Indien miaraka amin'ny Afrique du Sud dia io no ahafahana miampita any ivelabelatra kokoa. Ny tirline baton Madagasikara zany dia nahazo fanasana tamin'ny fédération mondiale ny tirline baton sy ny fédération française ny tirline baton izay natao tany tany Afrique du Sud zany le izy tany Campton moa zay nalohan'le fivoriana. Ny antony hoe zahay natsona tamin'izy zany dia satria mpikambana fototra ny tirline baton moa zany zahay menada zany anisany nanangana izy dia eo koa moa zany hoe fahitany zareo avy any ivelany ny asa efa narositsika malagasy tamin'ny resaka tirline baton. Misy fifanampiana eo amin'ny fédération mondiale zany sy ny fanjakana malagasy zay lalana voirosona hoe zany izy ao anatin'ny projet anay amin'izao fotoana izao mba ahafahanay hoe mitondra ny tirline ao anasehatra ny fédéral zany ny tirline mondiale zany anohana ny fangatahana eo anatria ny fanjakana zany amin'ny fanokafana. Hoentsika mamarana ny fandarana amin'ity riva ity dia ho anao tsy naharaka angamba ny iverenana ao anatin'izay zanam-pandarana faraparany iraisam-pirenena izay maro tamintsika no tsy naharaka tamin'ny zoma tolakandro teo fa totosany atsapaka ahafantaranareo ekipa ifandona amin'ny dingan'ny ampaifadalana amin'ny fedinan'ny tompon-daka any Europe na ny Ligue des Champions en Europe ity fanadihadiana amin'ny fiteny vahiny ity no hamintana antsika izany hoe izy aby ireo ekipa ifandona ao anatin'izany dingan'ny ampaifadalana sy ny toyan'ny fifaninanana amin'ity Ligue des Champions en Europe ity izay. Diny vaovao mahakasika ny antsapaka
afantaranareo ekipa idona amin'ny ampahifadalan'ny Ligue des Champions any Européenne ihany koa no etiko manakatona ny fandarana amin'ity hariva ity akasitrahako ianao manaraka izany hatramin'ny farany Jacques Kotomanana no teto amin'ny fanolorana ialay no nakany sary Romain no nandrindra ny sary sy feo ary Hervé no napita an'izany sary sy feo zany ho tonga tany tokantrano tsika tsirairay avy any manome fotoananao manaraka indray avelomato